Misaotra ny rahalahy mitondra ny manentanana any amin'ny asa. Angamba-nareo mety milamina be mihitsy fa za tena tsy mandry andro tsy mandry alina. Tena nazaka aminareo tsy mandry andro tsy mandry alina dia asan'ny tompo ty. Miditra ambavaka voatery hoe amin'ny fifadikanina ihany fa na ny trano any ianao dia tambavaka. Alleluia. Bavaka foana sy fotoana azahoana mitondra bavaka. Alleluia. Miala tsiny moa fa tena ho tanteraka moa le hainareo nge nahita zany zavatra nataoko tany ambavy zany toy izy nareo hoe fianakaviana mpino niaraka tamiko tany a satria maromaro ihany mpino fianakaviana niaraka taminay hatrany Masangahatra dia etra tosika rehetra iny. Fa raha ianao nahita zany toy izy ianao hoe tsy vitan'olombelona, tsy maintsy atrehina moa, tsy maintsy atao satria ahoana moa nahitanao an'izany hoe rahalanao reta-po aminao zany tsy fandefy maty nefa ny trano ny etsy roa manahirana nge zany, tsy maintsy miampy ianao mamono tena mihitsy. Ereko aza aosy Paoly no voaosona ihany amin'ny Kristy ny tenako mba monjeko ny havako. Alleluia. Anao ny fanaty sitrapotsika nareo vahiny tonga eto raha ohatra moa atao hoe tena tsy misy eny aminao. Indray manko io matetika mahatonga ny olona vahiny tsy vavaka hoe ay le okay manao fanatitra be dia be kay. Raha manana ianao dia atao fa ho atao amin'ny tompo. Tsy misy moa dia asa atao hoe tsy ho avy tsony amin'ny manaraka fa tena kay zay ary. Mahafinaritra moa efa eny aminareo ny micro fa ty raha tena manko mafy eta tena mivalana be ty tena tsy mety fa nareo zany mihira nisy tiako sa tarika fotsiny mivavaka fotsiny dia atolotsika fanaty sitrapotra ny fomba fanaovana azy. Alleluia. Aoka ho teraina fa Jesosy no mihevitra atsika, matokisa ianao fa ny tompo mihevitra atsika. Alleluia. Misy Andriamanitra mihevitra ianao fa aza matahotra zany, asa-kevy zany, inona menjady asa-kevy fa misy Andriamanitra mihevitra ny fiainantsika. Ataontsika mpitiafatanana io dia miangafy ianareo toka dia mitarika an'ilay hira satria tsy mety mihitsy zany, tsy misy zavatra ataoko mihitsy amin'le tratra le feo. Afaka alohantsika misaotra Jesosy io. Tsarovy ny fanoranay ny fanatitra na tsy sitrapo any tiasanao ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany. Raisa vokatry ny fonay nanoloranay an'izany. Misaotra Jesosy Tompo, tahiry zay rehetra manome ho voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. 5,700 mety raha hoe Alleluia. Taontsika miaraka fitafatana. Well
izany ny fotoanantsika. Nakasitraka ny fahatongavanareo rehetra tonga nanompo topo. Sotra napetrako dia rasoanareo rehetra ako masoafan'ny tompany ianareo. Haleluya, haleluya. Izany ary alohan'ny amaranantsika tanteraka n'ity fotoana ity dia ny alarobia ny fotoanantsika, ny zoma ny fotoanantsika amin'ny 4 latsaka fefany. Nakalazaindra lahy teo moa misy fatikanina ho zilahady. Haleluya. Izao le sabotsy mbola misy zany le fandaram-potoananareo misabotsy amin'le tsapanam-pitera dia manentana ho tonga tao amroa angamba le fotoana amroa zay zany eny ary. Efa afaka ho an'ny manana olantsika satria maro ny manana problème, tena mila ny fanampiako tompo mihitsy. Dia alohan'ny amaranantsika dia vavakantsika ho an'izay rehetra manana olana. Tsangana arytsika hivavaka. Raha eo iza niza tonga eto manana olana sy problème eo anivon'ny fiainany, fantatra ao tsara tompo izay rehetra trehany ny olana mahazo azy. Ampio izy Jesosy io, ianao no niteny hoe makenesy aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana, zaho amenareo ny fitsarana. Tompo mahatoky ianao ane no ame fitsarana ho azy rehetra miasa fatratra, ary ame fahaolana ho azy rehetra miatrikaty ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anakinana izany. Sotra ray masonao, apetraka ampelantananao fifantaterana ty fotoana ty. Vita somatsara ny fivorian'androany mankasitraka ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no ametrahana izany. Sotra ray masonao. Haleluya. Fahasoavan'Andriamanitra ny eo amintsika, sika hiaraka marana hoe amen. Rava isika.